Apitiavana ndray tompoko lasy tovoa ny tsy diana ny tokantrano amin'izao takarivan'ny zoma fa 1 ny volana aogositra 7 sy 2 izao. Asiana ampiavana isika any tokantrano any anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovaontsika eto amin'ny fahitalavitra madeha amin'ity alina ity. Eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana avy hatrany ary voateritery ny mpiaro ny tontolo iainana ary avela malalaka kosa ireo mpanao fanondranana tsy ara-dalàna na ny navoitran'ny Cnpe na ny coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampahalala vaovao izay notanterahin'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny andindiny makasika izay vaovao izay indrindra ary no entina amintsika ato anatin'ity sary ity. Maro ireo mpiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara no tojo sedra mafy amin'ny fanatanterahana ny asany noho ny fampitahorana ny tindry maro samihafa sy ny fanampianam-bava isan-karazany ka tsy ahafahan'izy ireo manao ny asany ankahalalana raha ny voalazan'ny coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental. Anisan'izany Clovis Razafy-Malala, mpiaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra Analanjorofo izay nigadra 10 volana noho ny fanendrikendrehana azy. Raha telo nampiangana azy, fitariana fikomiana tao maro atsetra, fanimbanany birao-mpanjakana ary fandorana taratasy mpanjakana. Efa tamin'ny taona 14 no nahazo fandrahonana ity farany, izy raha teo moa dia mpanome vaovao avy any fotony mikasika ny fandranana andramena izay hita ao maro atsetra sy ny manodidina. Izay za ao amin'ny lampona ve ary maro atsetra ve no andeha hiady amin'ireo gros bonheur eo hitanao ny fiara maro be teto Madagasikara reny. Fa tsisy manaraka le izy tanke mbola eo amin'ny toerana zany le mpanao an'le izy mbola matanjaka be zany le tena sarotra be le izy. Efa ela zany le menace nazo anahy, efa ela depuis 2010 zany nitratran'io menace io. 2009 rehefa nisy nandoro ny tranoko dia nisy radio 2000 zay koa zany nampiasainay atao. Même méthode zany nandoro anjareo le radio satria le radio moa tsisy mipetraka zany bebe koa zany nitengata ao amin'ny radio en 2009. Dia mitohy hatrany zany le menace zany tao ny 2016 moa zany dia lasa réel ny menace. Samborinay ianao dia voasambotra. Dia natao motif politique izy amin'izay zany le namana mpiaro tontolo iainana zany tsy afaka mi-intervenir fa politique zany tsy membre parti politique an'izy an'izy. Miantso ny fandraisana andraikitry ny gouvernement ny Cnpe. Raha ohatra misy fandraisana andraikitra ao niveau gouvernement io anatin'ny société civile dia mora fa amin'izao fotoana zao zany hita hoe tena miady reny société civile zay miazo filazana anazy. Dia ankoatra société civile tena hoe raha ny eto Madagasikara misy manampy ihany koa mivondrona ny ivelany reny. Ny Cnpe dia nilaza fa tsy afa-po tamin'ny valin'ny fitsaranan'ny Clovis tamin'ny 14 Jolay teo. Afaka madidio izy amin'ny fampiangana azy ho isan'ireo nitarika fikomiana fa ho an'ny fampiangana sasany dia sazy miantsona 5 taona miampy onitra ray hetsy ariary ho an'ny raha ray ary 50 tapitrisa ariary ho an'ny ray hafa no miandry azy. Efa nirosona ny fampiakarana amin'ny alalan'ny fanafoanana ny didiny voaka na ny appel à cassation manoloana ireo sazy ireo izay ankinina amin'ny fahendren'ny fitsarana raha ny voalazan'izy ireo.